Wampitombona ao aminareo indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Manasanao hiaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza anao zay Andriamanitra rainay. Andriamanitra tsara ianao ary manao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Misaotra noho ny famanginao anay indray amin'izao fanombohan'ny herinandro masina izao, izay hiomananay hanome voninahitra anao ary hisaintsaina koa ny famonjena lehibe vitanao tao amin'ny Jesu Kristy zanakao, Tompo sy mpamonjy anay, Mesi ary mpanjaka an'izao rehetra izao. Mitenena Tompo, mampahereza indray araka ny fombanao, fa voninkiananao izay. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy Tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hifotorantsika ry havana dia ny Mateo 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Ovakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary raha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betfaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra reo lahy Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifonareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hahita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy anareo. Vao izy dia ento ety amiko. Ary misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha lamin'ny Tompo azy, ary dia havelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zanaky ny biriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy, dia nentiny ny biriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia mitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsan-kazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, isorina anezy avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galily. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jesosy Kristy ilay nampanantenaina. Izany no lohahevitra homentsika ity Mateo 1:20 ka hatramin'ny 1:20 ity amin'izao alahady ny sapandrofy hanombohana ny herinandro masina izao. Mbola ho aminareo hatrany amiany Tompo. Manakaiky ny Pasika Jiosy. Fety lehibe teo amin'ny Jiosy zany Pasika Jiosy zany. Ka mirohitra manao fivahinianana masina ao Jerosalema avokoa ny ankabazan'ny Jiosy, eny hatramin'ny Jiosy avy any am-pielezana azy. Ary dia anisan'izay niakatra nakany Jerosalema koa Jesosy sy ny mpianany. Rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Oliva dia manomboka mahatazana any Jerosalema, ary mazana no miady kely ny mpivahiny rehefa tonga eo. Teo indrindra Jesosy Kristy no naniraka mpianatra reo lahy mba hialoha lalana ho amin'ny vohitra kely anankiray eo ampita, izay misy biriky sy zanany mifatotra, hamahy izany ka hitondra izany eo amin'ny Tompo mba ho taingenany. Ary efa nilazan'ny Tompo mialoha fa tsy handay izany ny Tompo izany biriky sy zanabiriky izany, rehefa hiteny ny mpianatra hoe misy raharaha analan'ny Tompo azy. Dia niakatra any Jerosalema ary Jesosy, nitaingina izany zanabiriky izany, noraisina ho tahaka ny mpanjaka. Namelatra ny lambany teny an-dalana ny akamaroan'ireo mpanao fivahinianana masina mba ho fanomezam-boninahitra an Jesosy hiakatra any Jerosalema. Ary dia nanao fahofa ihany koa
ny sampandrofi ka natonga ny fiantsona hoe alahady ny sampandrofi mbola ankalazatsika mandrakandroany. Inona no fahamarinana azontsika avy amin'izany? Nambara teo fa Jesu Kristy ilay nampanantenaina. Izy tokoa ilay nampanantenaina satria izy dia Mesia. Inona moa ndika hoe Mesia? Voahosotr'Andriamanitra. Ho an'ny Jiosy dia voahosotr'Andriamanitra hanavitra any Israely. Izay le Mesia. Raha ny soratra masina manontolo kosa dia voahosotr'Andriamanitra hanavitra izao tontolo izao, hanorona ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ilay Mesia. Indrisy moa fa ny maro amin'ny Jiosy mandrakandroany dia tsy mino fa Jesu Kristy izany Mesia izany. Efa nampanantenaina hatrany amin'ny testamenta taloha tokoa mantsy ity Mesia ity. Niandry fatratra amin'izany ny Jiosy. Ary dia mbola averina eto amin'ny andinin'ny 15 izay voasoratra ao amin'ny Zakaria 9:7 manao hoe: indro ny mpanjakanao avo ho anao, malemy fanahy sady mitangina boriky. Fa aminanina efa ho eninjato taona talohan'i Jesu Kristy izany. Dia mbola hamafisin'ny Daniela 7:4 ary efa nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanimpony ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandratra izay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Jesu Kristy no ambarana izany faminaniana izany ry havana. Izy ilay nampanantenaina. Ary fantatsika tsara fa ny filazana tsara araka ny Mateo no boky voalohany manomboka amin'ny testamenta vaovao, izay mitodika bebe kokoa amin'ny Jiosy, manamafy ny hoe tsy mijanona eo amin'ny testamenta taloha fa mbola mitohy amin'ny testamenta vaovao, ny fanambarana sy ny fanehoana ny maha-Mesia amin'ny Jesu Kristy. Ry havana, tsy tonga ho azy tetỳ an-tany Jesu Kristy, fa efa planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izany. Efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izy. Izy ilay Mesia nampanantenaina hatramin'ny andron'ny testamenta taloha. Izy dia mahay ny zavatra rehetra. Ary mbola voaporofondray makindray izany teto tamin'ny fanehoany fa na dia tsy tamaso avy eo amin'ny tendrombohitra Oliva azy dia fantany fa misy boriky sy zanaboriky mifatotra ao. Fantany mialoha fa hanaiky ny tompony izany, hampindrana izany boriky sy zanaboriky izany rehefa ambara hoe misy rarana lanin'ny tompo azy. Fantany ihany koa fa hanaiky izany iraka izany ny mpianatra. Izany tokoa ny fomba amin'ny tompo, manomana mialoha ny zavatra rehetra mba hamonjena antsika, mba hombana sy hampahirezana antsika. Araka ho tsaroanao izany eo amin'ny fiainanao rehetra. Tena Andriamanitra mendrika angatahana famonjena Jesu Kristy. Izany natonga ny vahoaka miantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida. Ny hosana raha adika ara-bako teny dia izao: vonjeo zahay Andriamanitra. Andriamanitra mendrika angatahana famonjena Jesu Kristy. Ry havana, raha Jesu Kristy tokoa ary ny Mesia, ilay voahosotr'Andriamanitra, ilay mifehy izao rehetra izao, matokia azy ianao fa tena Andriamanitra izy. Hainy ny zavatra rehetra, hainy ny tontolo manodidina anao. Fantany inona no anananao. Fantany fa mahana boriky sy zanaboriky ianao. Fantany aiza ny tehirizanao an'izany, ahoana ny fomba fitehirizanao an'izany. Aza ho everina ho fanananao samirery izay efa nitahin'Andriamanitra anao fa hisory azy. Omeo ampiasainy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, hanipohy azy ny arena izay efa nomen'Andriamanitra anao, dia ho hitanao fa izy no ampitombo izany. Fahamarinana faharoa sady farany, Jesu Kristy ilay nampanantenaina satria tena mpanjaka izy. Jesu Kristy ny tena mpanjaka. Izany koa dia efa nampanantenaina hatramin'ny andron'ny testamenta taloha, ary averina eto amin'ny andinin'ny 15 amin'ny Zakaria 7 lazao amin'ny zanaky Ziona, indro ny mpanjakanao ho avy ho anao. Ary dia mbola manamafy izany koa ry Isaia mpaminany
Haitsika tsara ny Isaia 4:15 manambara fa zaza miteraka ho antsika, zaza lahy no omena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorony. Ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriny ny fiadanana. Anana ny fanapahana mandrakizay. Anisan'izany koa Jeremia 3:25, indro avy ny andro Jehova zay hananganako rantsana marina ho an'i Davida, ka hanjaka izy sady hoendry ary hanao fitsarana sy famarinana amin'ny tany. Rantsana avy amin'ny Davida. Izany no antsoina Jesosy hoe zanaky Davida. Davida izay fanampanantenana fa tsy ho diso fanjakana izy sy ny taranany. Jesosy Kristy ny tena mpanjaka revaka, ary mpanjaka ny mpanjaka. Tsy mba mpanapatra fahefana na mahatomboninahitra tahaka ny mpanjaka sasany, fa mpanjaka be fitiavana sy fanetreteny. Ary tsy mba soavaly na kalesy soavaly tokoa no nidirany tao Jerosalema tahaka ny fanaon'ny mpanjaka rehetra. Fa hoy ny andininy 10 hoe malemy fanahy izy sady mitaingina zanaboriky. Revana, tena mpanjaka Jesosy Kristy. Saingy ny fanjakany tsy manaporitra tahaka ny ataon'ny Romanina tamin'ny Jiosy tamin'ny fotoanandro. Fa fanjakana mitondra fanavotana mandrakizay ary nahariariny tamin'ny herinandro masina izany. Tadio ary fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay. Ny miaramila an'Andriamanitra no miaro anao, araka ny voasoratra hoe ny anjelin'i Jehova dia mitombo manodidina izay rehetra matahotra azy. Mety mahadiso fanantenana anao angamba ny mpitondra fanjakany aty an-tany. Tadio fa tsy ny fanjakany aty an-tany koa ny tompony teny farany, fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tadio fa manana fahefana amin'ny mpitondra fanjakana rehetra ety an-tany Andriamanitra. Tsarovy ny fampitondrany tamin'ny Farao, mpanjakan'ny Egypta, raha nanamafy fo, tsy namela ny vahoakan'Andriamanitra hiverina any Israely. Nandefasany loza folo, ka niaiky sy nantoalika ihany farany. Matoky an'Andriamanitra ianao, fa efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ho very ianao tsy akory, fa efa milaza izy fa miasa ary tsy misy masakana izany. Ataovy mpanjaka eo amin'ny fiainanao ary Jesosy Kristy dia hamarininy ho anao izany. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema sy ny namanginy azy rehefa no tena tsarona amin'izao alahadin'ny sapandrofia izao. Rehefa tononona nefa izany hoe Jerosalema izany dia ny tempoly ny ao an-tsaina voalohany, fa tao Jerosalema ihany tokoa no nisy ny tempoly tamin'ny tao Israely. Manondro ny fiangonana ny Jerosalema. Izao sy anao izany fiangonana izany. Izao sy anao izany vangin'ny Tompo amin'izao alahadin'ny sapandrofia izao izany. Vonona ve izao sy anao? Sa mbola halahelo ihany izy, mbola hangano ano ihany izy, mahita antsika tsy vonona, tsy mitoetra amin'ny finoana, samy miomana handray ny Tompo. Raisa ao am-ponao izy, raisa ao an-tokantranonao izy, raisa ao amin'ny fiainanao izy. Dia ho hitanao ny voninahitra. Amen.